Ao anatin'ilay lohahevitra hoe mibanjina ny azo fijalian'i Jesosy isika, ary ilay teny fito farany zay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana omaly isika, dia niresaka ny aminy hoe na de inona aza ireo zavatra zay nataony olona de hivavaka isika manao hoe ray eo mamelany elony, fa tsy fantany zay ataony. Izany no teny voalohany nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Androany ray isika dia hijery ny toy an'ilay resaka izay ny fanaovantsika, de ilay teny faharoa izay nataony Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Mialohany andiniantsika izany teny faharoa izany dia hiaraka hivavaka indray isika. Andriamanitra ray eo, faly ny fonay satria afaka mifampahery eto amin'ity toerana ity indray izahay. Makasitraka Tompo am'izao fandaharana izay arahanay mifampahery, mifanohana izao. Ray malalo, irinay raha anatrika tanteraka ity fotoana ity tokoa ianao, ary irinay Tompo ireo rehetra zay manaraka ity programa ity, mba ho zava-dehibe ao amin'ny fiainana isan-tokantranonay ane ny fandraisana izao fampaherezana izao. Ny mpanomponao zay tondra ny teninao, ray eo ianao aneno anositra ny molony ka ny sitraponao irery ihany no tanteraka eto amin'ity toerana ity, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Teny faharoa izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ao amin'ny Lioka toko 7:20, Lioka toko 7:20 de ny andininy 7:70, Lioka toko 7:20 de ny andininy 7:70, dia izao no ambarany zany tenin'Andriamanitra izany: anio no iona amiko any amin'ny paradisa ianao, anio no iona amiko any amin'ny paradisa ianao. Ry hava malala, ny zavatra izay nampagaga tao anatin'ity fotoana ity dia nisy lehilahy anankiray, raha tao amin'ny teny hafa angamba de zao hoe lehilahy gadra lava, lehilahy izay tena mpanao ratsy, lehilahy izay tena tsy atokisana raha eo amin'ny fiarahamonina. Ary ny zavatra izay somary mampieritreritra de zao anisan'ny niara-nomboina teo amin'i Jesosy ity lehilahy ity, zany hoe noraisina ho tahaka an'ireo olona izay mpanao ratsy indrindra koa angamba Jesosy tamin'ity fotoana ity, satria jiolahy no natao teo aminy. Andenge mba handinika izany isika, ilay Jesosy zay tsisy tsiny teo aminy, nefa dia niara-nomboina teo amin'ireo olona izay mpanao ratsy. Ary mba fantatrareo, ity lehilahy gadra lava izay teo akaikin'i Jesosy ity, de hoy Jesosy taminy: lazaiko marina tokoa, anio no iona amiko any amin'ny paradisa. Inona indray ry hava malala no tiany zany teny zany ambara andraisantsika fampaherezana amin'ity anio ity? Ny zavatra izay nahagaga ry hava malala de izao: na dia tao anatin'ny fangirifiriana mafy aza Jesosy Kristy, de mbola nahavoaka tenim-pitiavana, nahavoaka tenim-pitiavana izy amintsika re androany. Ianao zay manaraka mahita eto amin'ity fandaharana ity, efa ao anatin'ny resaka izay zavatra tsy nataonao akory, endrikendren'ny olona ianao, iza re mbola mahavoaka tenim-pitiavana? Iza amintsika re no mbola afaka ny anetry teny? Fa ny zavatra misy teto de izao: Jesosy Kristy ry hava malala tena moka tenim-pitiavana izy, ary tenim-pitiavana tamin'ilay tovolahy gadra lava zay teo akaikiny. Tadidio ry hava malala, na manahoana ny lasanao,
rehefa miantoraka eo amin'Andriamanitra ianao, azon'Andriamanitra tao ny mandray atsika tsiraray avy, na dia amin'ny ora farany aza. Eny, raha maheno ity fampaherezana ity ianao androany, mety efa tafalatsaka tao anatin'ny fahaverezan-tsaina angamby ianao, mety efa tafalatsaka tao anatin'ny fahaverezana maro samihafa ianao, fa amin'ny fotoana farany, amin'ny fotoana izay tsy ampozonao, rehefa mandray an' Jesosy ianao, dia azon'Andriamanitra tao indray ny mandray atsika tsiraray avy. Ry hava-malala, ity lehilahy ity, ny aiky ny elon'ilay mpanao ratsy, ny aiky ny elony izy, ary izany fiekekeloka izany de tadiavina amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika. Ilaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika, ilaina ny miaiky eloka, tena ilaina izany. Ary zay no antony valitenin'i Jesosy taminy, raha mijery teo isika. Ry hava-malala, sao mbola misy tsy niaiky eloka isika tsiraray avy? Androany, miverena amin'Andriamanitra, aoka hiaiky eloka isika mba hanesoran'Andriamanitra ny fahotantsika, hanesoran'Andriamanitra mangeja atsika hiala eo amin'ny momba atsika tsiraray avy. Asehon' Jesosy eto ny lalana makany an-danitra ao anatiny io fanambarana io. Asehony amin'ny kristianina rehetra, asehony ho an'izay miaino ity fandarana ity, ny lalana makany an-danitra. Ka ny lalana makany an-danitra izany de zao, mila mino isika, mila mibebaka isika, izany ihany no lalana ahafahana makany an-danitra. Manam-pinoana isika, mibebaka isika. Ny hoe mino de zao, manaiky ny soratra masina, manaiky ny tenin'Andriamanitra, ary manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny mibebaka kosa de zao, malahelo mafy ny am'ireo fahotana zay vita, ary tsy mamerina izany tsony, maharikoriko ireo fahotana izay vita, ary tsy mamerina izany. Izany no lalana izay ahafahantsika miditra ny lanitra. Ireo olona izay voavela eloka ry hava-malala, ireo olona izay mibebaka marina ry hava-malala, dia tahaka n'ity lehilahy mpanao ratsy ity, nibebaka teo anatrehan'i Jesosy izy, ary dia nomen'Andriamanitra, nampananten'Andriamanitra fa iaona aminy any an-danitra ity lehilahy ity. Io tenin'i Jesosy io no mamaritra ny toerana isy ny olombelona, fatany ary azon'Andriamanitra atao indray zany. Na dia maty aza isika, dia misy ny fanantenana lehibe izay omen'Andriamanitra atsika. De tsinona izany? Fa lay antsointsika hoe paradisa izany. Omen'Andriamanitra atsika ny paradisa. Na nijaly toy inona azy ianao teto amin'ity tany mandalo ity, fa rehefa mino ianao, rehefa mibebaka ianao, dia azon'Andriamanitra tao ny manome atsika izany. Ty teny hoe paradisa ity de teny anankiray izay maneho zaridaina tena kanto, milamina, feno fitsaharana. Izany ny antsoina hoe paradisa. Ary nidina tetỳ tany Jesosy mba hapakatra ny mpino hiaraka monina aminy any an-danitra. Ary mampanantena koa Jesosy ry hava-malala, fa rehefa mino isika, rehefa mibebaka tanteraka isika, rehefa miaiky eloka tahaka an'ity lehilahy gadralava ity isika, mety tsy gadralava ianao, fa mety tsy naheno zany tenin'Andriamanitra izany. Androany, sokafan'Andriamanitra ho anao koa ny varavarany lanitra. Azon'Andriamanitra sokafana ho antsika rehetra ny varavarany lanitra. Raha eketsika, nahoana Jesosy nomboina teo anivon'ireo mpanao ratsy ireo? Ny valiny. Safidy roa ihany no azo atao manoloana ny fahafatesana. De tsinona izany? Fa ny fanekenan'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy, ny vokany fiainana mandrakizay. Ny safidy faharoa de zao, na fandavana azy ka ny vokany de tsinona fa ny fahafatesana mandrakizay izany. Ry hava-malala, Andriamanitra koa de mampanantena anao, mampanantena atsika izy, fa rehefa miaiky eloka isika, rehefa mifona isika, rehefa mibebaka marina isika, de mampanantena Andriamanitra fa misy ny fiainana mandrakizay. Ny Jaona 4:10, andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo no manamafy izany ao amin'ny Jaona 4:10. De ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo izay tenin'Andriamanitra haitsika manao hoe aza malahelo ny fonareo, minoan'Andriamanitra ary minoa aikoa,
ao an-tranona raiky misy fitoerana maro. Raha tsy zany de efa nilaza taminareo aho fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo. Ary raha andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho de ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Ry ava malala, tena misy ny paradisa, tena misy ny fiainana mandrakizay. Ka izao, tianao ve ny andova izany paradisa izany? Tianao ve ny andova izany fiainana mandrakizay izany? Tsotra ny angatahan'Andriamanitra aminao androany. Finoana sy ny fibebahana ary ny fiankeikeloka. Na inona fahotanao, hoento eo anatrehan'Andriamanitra izany. Fa vonona ny anadio atsika izy. Ao amin'ny jauna voalohany, toko voalohany de ny 1:7, de izao ny fanambarana ao amin'ny jauna voalohany, toko voalohany 1:7 hoe raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Androany, iriko ianao raha manaraka izao fandaharana izao tokantrano ao, mbola misy fahotana tokony hoentinao eo anatrehan'Andriamanitra ve? Mbola misy zavatra tokony hibebahana ve? Ary mbola misy ndraindray tsy finoana ve tao anatin'ny zavatra rehetra zay natao? Eto eo anatrehan'Andriamanitra izany androany. Fa vonona ny anadio anao izy, vonona ny amela ny elokao izy, ary mivavaha mangina androany ka mitenena amin'Andriamanitra. Atolory an'Andriamanitra ny fonao, fa omen'Andriamanitra fo vaovao ianao, ho lasa olom-baovao ianao, satria nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ande tiako androany, raha samy hivavaka isika naiza toerana misy ianao, dia hivavaka isika mba hahatonga n'Andriamanitra hiteny ao am-potsika, hahatonga n'Andriamanitra handray ny fifonatsika tsiraray avy, ka homendrika izany fiainana mandrakizay izany. Izao sy ianao, hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay tamin'ity anio ity, na dia jiolahy efa raindany aza, na dia jiolahy izay tsy mendrika akory aza, fa soa ihany ianao Jesosy teo ka namindra fo, namela eloka ity tovolahy ity. Irinay Tompo, be deaibe koa amin'ity androany ity, ireo maneho endrika tsy famendrehana maro samihafa, na tamin'ny fiteninay, na tamin'ny fihetsikaay, na tamin'ny fisainanay akory aza, tsy naneho ny sitraponao. Ray malalo, diovy mba ho afa-pahotana izahay, aoka ho avelanao ny elokay, aoka ho diovinao mihitsy izahay amin'ity androany ity, ka homendrika izany fiainana mandrakizay izay homaninao anay tsiraray avy izany. Raha io ekeo ny zanakao rehetra izay manao vavaka amin'ity fotoana ity, aoka ho raisinao, ary lay fiainana mandrakizay izay fanomaninao anay dia tena ho azonay tokoa izany, ary ho faly izahay ho eo anilanao amin'ny fotoana izay ahatongavanao eny amin'irao lanitra. Ny vavaka Tompo, de tonononay, angatahanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.